Ny fiaseam-poko moa aloha amin'izao fandalovany Rally des Miracles eto Ambositra izao a dia zava-dehibe tokoa manoloana matompon'andraikitra ara-panjakana ny tenanay a dia faly izahay satria mitondra voalohany indrindra dia fiovana toe-tsaina na ra-panahy izany na ranofa eo amin'ny vahoaka eo amin'ny fiangonana ihany koa na ny mpino a satria izao fandalovana ny Rally des Miracles zao dia mahatolagaga ny olona tokoa ary ahatonga ny olona hiverina amin'Andriamanitra. Raha anontaniana hoe hetsika teto Ambositra hatramin'izay a natao teto amin'ity toerana ity, manahoana ny fijerinao ny amaron'ny olona izay tonga teto, ny fahatsapanao ny fientanentanan'ny olona mahita an'izany? Raha hatramin'ny nahatongavako teto a ny asako teto amin'ny district ny Ambositra mbola sy nisy tahaka an'izao, betsaka izay nanao fotoam-pivavahana fitoriana filazantsara zara raha misy olona fa amin'izao fotoana izao dia mampitolagaga anay a mampitolagaga ny olona ny zavatra lehibe ataon'Andriamanitra ny fahatongavany Rally des Miracles amin'ny zava-mahagaga ao ny malemy mitsangana ny mona marenina miteny a mandreny mona marenina dia gaga ny olona ary dia vorolaona tokoa ny vahoaka any Ambositra ary dia tena mahagaga tokoa Andriamanitra ary mbola tsisy tahaka an'izao hatramin'ny Ambositra any Ambositra. Tena faly misy hafaliana be mihitsy satria na ny antony tena midika ny fandalovan'ny Rally des Miracles eto Ambositra dia midika fitiavana Andriamanitra any tanànan'Ambositra satria dia maro tokoa ireo vahoaka nandray ny famonjena dia maro ireo nandray fanasitranana neto ny tombo tamin'ny alalan'izao Rally des Miracles zao zany a ny tanàn'Andriamanitra namindra fo teto Moromania ary anisan'izany teto Ambositra. Inona ny zavatra andrasanao zao raha amin'ity andro manokana ity zao? Zavatra andrasako dia mbola tsaratsara kokoa no maly hatrany ny fiasan'Andriamanitra satria Andriamanitra dia makamy tsara mandrakariva ny fiasany, mbola mety be lavitra ny fahagagana ho hita maly zany ny seho androany ary indrindrindrindra ho amin'ny olom-bonjena dia be lavitra koa ny olona mbola n'olo tena ho an'ny tompo androany dia betsaka ny olona assuré fa hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Manahoana ny fijerinao manokana ny lafin'ny fanomanana ny zavatra ny naseho rehetrarehetra teto, manahoana ny fijerinao azy ary manahoana koa ny fijerinao ny hoe ny amaron'ny olona izay tonga nanatrika an'izao fotoana izao? Teo amin'ny lafin'ny fanomanana dia hitako hoe tena nanao ezaka lehibe tokoa ireo tompon'andraikitra teto amin'ny mpanentana tompon'andraikitra teto amin'ilay Rally des Miracles. Nisy koa moa ny fikambanan'ny fiangonana izay mba nanisany nandray anjara izay nanao izay azony atao ihany koa amin'ny mahasa firaisan-tsaina amin'ny fitoriana filazantsara azy dia hita hoe nafinaritra za afa-po ny fijeriko mbola tsy nahita ohatran'izao aloha teto Ambositra fa afa kely mihitsy ny tamin'ity mois de novembre ity zavatra niseho teto ary ny abetsaky ny olona indray dia tsy haiko ny ololaza ny fahagagana sy ny asan'ny tanan'Andriamanitra na heromaly angambany fa dia mitombo hatrany ireo olona mangy etaeta te ahita ny voninahitr'Andriamanitra miseho. Isan'ny tonga mavitrika eto amin'ity Rally des Miracles ity androany manahoana ny fomba fijerinao manokana, inona ny tena fifaliponao mahita an'izao hetsika natao eto Ambositra izao? Raha ny fahitako ny Rally des Miracles eto Ambositra tsy araky ny eritreretako azy fa tena tsara be le izy sady mahafinaritra, tena hita mihitsy hoe iraky Jesosy mihitsy le fahatongavan'zareo eto Ambositra. Manahoana ny fijeriny se ny zavatra nitranga tamin'ny omaly, ny amaron'ny olona izay tonga, ny fientanentanan'ny olona, manahoana ny fomba fijeriny se an'izay manokana? Raha ny fijeriko ny omaly maly sabotsy dia tena hitako mihitsy hoe lina ny olona satria ny olona zao tontolo zao mbola mitsapatsapa hoe misy tokoa ve zany miracle zany, misy tokoa ve zany fanatian Jesosy, nefa rehefa nijereko tamin'le manodidina anahy teo le olona mbola tsy mpino dia hitako mihitsy hoe resy lahatra ry zareo mahita an'le fahagagana lehibe nataon'i Jesosy maly. Raha jerena zao hoe eto amin'ity toerana ity rehefa 26 juin ohatra zao ny tena be olona dia raha miohatra amin'izay zao manahoana ny fijeriny se azy ny amaron'ny olona izay tonga? Raha ny fijery azy mihoatra ny isaky 26 juin eto amin'ity toerana ity nanaovana ny carnaval rehetra sy ny fankalazana 26 juin dia hitako hoe mitombo ny isan'ny olona, lasa be dia be zany dia nisy orana tompo zany lasa be dia be mihoatra ny izao tontolo izao ny Jesosy. Inona fifaliana se manokana mba tantaraonay aloha?
ny fifalipoko zany zao tena faly satria tsy adinony Jesosy Ambositra ary naniraka nyty iraka azo VKL ty izy ho eto amin'ny tanànanay eto Ambositra mba hamonjena zay rehetra olona mbola very ho hamonjena ny olona mbola andevoziny Satana hamonjena ny olona rehetrarehetra zay mbola tsy nandray an'i Jesosy tena faly zany amin'ny fandalovan'ity iraka ty eto Ambositra. Ianao zao madama tonga eto manatrika an'ity fotoana ny Rallye de Miracle androany ty mba te fantatra fohifohy zay hoe manahoana ny fifaliponao ny fihetseponao mahita an'izao hetsika ara-pilazantsara zao. Tena mampihetsi-po ahy tokoa ary ohatra ny fitoriana filazantsara eto Ambositra androany ty satria hatramin'izay teto tsy avanisy ohatran'izao mihitsiny fa tena hafaliana ho anahy mpanaradian'i Kristy ny misy ny zavatra mampiavana olona maro ohatran'izao satria ohatra ny hoe zao tontolo zao ihany zany mahazolo ohatran'izao rehefa eto amin'ny toerana ty fa androany zany izy sy maly hita fa resy lahatra ny olona zany ary efa mangetaheta an'Andriamanitra zany satria miaina tanteraka ao anatin'ny tebiteby ao anatin'ny horohory isan'andro fa tehan'olotra ny fiainany ho amin'Andriamanitra zany fahitako ny olona eto sy izay koa ny etaetako atao anatiko ato sy ny hafaliako fa dia misaotra be zany. Ya, manahoana ny fijerinao ny amaron'ny olona tonga eto ary ny anankiray koa nanamarika dia le hoe fiombonan'ny fiangonana teto Ambositra efa hatramin'izay ve fa nisy ny fahatsapanana zany hoe fiombonan'ny fiangonana teto zany dia raha izao izy zao dia manahoana ny fijerinao azy? Taloha zany izy efa nisy fiombonana zany izy angamba efa eo amin'ny ray taona eo no niforonan'le fiombonana fa tamin'ity zany tena hita ho ny roborobo fantsatra tena ho nanehoan'Andriamanitra zany voninahy zany hoe Andriamanitra zany namaly vavaka an'ireo kristiana mitambatra reo mba hiraisaina mba hampitombo ny olombonjena any amin'ny fiangonana tsirairay ihany satria samy mezaka zany hitady ny olona very amin'ity zao tontolo izao ity ny mpino fa amin'ity zany izy ditako tena maneno voninahitra ny Andriamanitra tena mahafinaritra tena tsara ny tompo sady mpanao ny tsara reny abetsahany olona indray tonga eto manatrika eto dia tena zava-dehibe ho anahy mpanaraka ny tompo satria tena alo tena faly mihitsiny satria ny olona zany hitako be dehibe anao ny zara fanasana tany aminazy tany dia ny olona mandray azy fotsiny dia nataonay hoe sahala amin'ny isan'andro fotsiny fa kay le olona tena tonga ndraisiny olona tamin'ny fony dia tonga le olona zany manatrika an'izao satria Andriamanitra zany dia tsy mahafoy an'ny olona izy fa ny olona no miala teo amin'ny tana maherin'Andriamanitra. Ianao zao rahalahy tonga mavitrika eto amin'ity Rallye de Miracle ty androany manahoana ny fahatsapana ny fifaliponao manokana mahita ny zavatra nitranga teto tao anatin'ny 2 andro ny fomba fijerinao azy? Voninahitra moa an'Andriamanitra fa tena mahafinaritra mihitsiny ny mahita ny hetsika izay ataon'ny HVKL mission ao anatin'izao Rallye de Miracle izao. Faly zahay eto Ambositra mandray ny HVKL mission satria sambany zany ho anay eto Ambositra no mba nisy an'izany hetsika ara-pilazantsara goavana tahaka an'izao na eo amin'ilay hoe filazantsara izay mba tonga eto amin'ity tanàna ity zany dia anisan'ny niavaka tamin'izay rehetra fanatao teto ity niseho teto tanatin'izay 2 andro zay dia misaotra ny tompo lehibe zay mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra indrindrandrindra ny mahita ny fikasihan'Andriamanitra ny olona ny fanasana sy ny zava-magaga koa ataon'Andriamanitra ao anatin'izany fotoana zany. Manahoana ny fijerinao zao ny amaron'ny olona zay tonga eto raha ataontsika hoe alaina mihoatra amin'ny hetsika hafa na tsy ara-pilazantsara fa ohatra hoe fetim-pirenena ny amaron'ny olona tonga eto zao manahoana ny fijerinao azy? Azo ambara fa tena tsy mena amita fa vao meza tena hoe omen'Andriamanitra voninahitra mihitsy ny fotoana izay atao eto fa raha hoe 26 juin atao eto dia ataoko hoe tataka izany mihitsy ny amarony vahoaka izay tonga manatrika ny fotoana samba noho izy samba nisy zavatra tahaka an'izao teto Ambositra izay nahavoriana vahoaka betsaka satria hita hoe efa mangetaheta sy liana ny olona ny amin'izany filazantsara izay anova ny fiainany zany. Le amaron'ny olona eo fa manahoana ny fijerinao azy mety maro koa ve ny olona avy any amin'ny faritra lavitra satria tamin'ny omaly zao tamin'ny andro voalohany misy olona avy any Tsarasotra any amin'ny 15 km nandeha tongotra makaty maro be ve le olona avy any sa hoe ahoana ny tena marina zay satria araka ny fantatray dia misy avy any imeriny mady any miala ataoko hoe 15 km 20 km miala veto ny avy any Andina ny avy any Ivato centre lavitra daholo zany dia betsaka ny olona no tonga
vao naheno lazany fotsiny amin'ny zavatra atao a dia tonga ny manatsika nyity fotoana ty a dia ho voninahitryandriamanitra zany rehetra zany. Rakoto zavatra iratra Andréatfera Augustin Roambenipolo marary hoe nitokako tsy marary fa miziriziry be sahala amin'ny vatiny dia nitongako henjana be atsa mety didinako zavatra efatra taona zay angamba izy ihany afaka kely dia miverina afaka kely dia miverina izy io tena nitombo indray andrisy ny heriny andro mahery. Publika mihitsy moa zany zay zao no manao fanady adina fohifohy misy any reto olo reto mba ho antanitsika kely ho anao zao madama ianao tonga manatrika ny rally de miracle eto androany mba misy fanontaniana kely tiana apetraka aminao manahoana ny fomba fijerinao le etsika rally de miracle mandalo eto Bositra ny fifaliponao. Fifalipoko zany dia mahafinaritra ny mahita ny rally de miracle eto Bositra amin'izao fotoana izao sady vahoaka be. Inona zao no tena zavatra andrasanao manokana amin'ity fotoana androany ity? Ohatrana manokana zany dia zaho marary dia verina ididy dia zay no angatahako andehanako aty. Ya amin'izay ianao miandrandra n'izay fanasitranana avy amin'ny Jesosy zay zao androany dia ianao zao tonga eto androany efa mino fa efa vonina tsara ianao amin'ny finoana sy ny fiandradrana fa te hanontany anao fotsiny hoe raha ny fijerinao amin'ny fomba tsotra mahafinaritra ve le etsika sa ianao lina fotsiny mba teo tonga? Mahafinaritra ka mahafinaritra be fa tsy hoe mila teo tonga fa tena mahafinaritra. Le inona ny tena mahafinaritra anao zao? Ny famonjeny Jesosy. Zia misaotra tompoko. Ianao zao rahalahy tonga eto amin'ny ty fotoana ny rally de miracle ty androany manahoana ny fihetseponao manokana ny fifalianao? Raha ny fihetsiko manokana aloha amin'izao fotoana zao dia hitako hoe tena ao tsara ny amin'ny fianasiko aloha amin'izao tena mety amiko mihitsy fotoana zao satria tsy misy indroa miverina amin'izao fotoana zao satria Andriamanitra neny nampitonga eto ary famonjena ny fanahy ihany koa satria tsy ho arery ihany fa ny tsirairay izay tonga eto amin'ity tampinany ity dia voavitra ary omeny Andriamanitra fanasana ihany koa. Manahoana ny fomba fijerinao manokana tao anatin'ny 2 andro manahoana ny abetsaky ny olona ny fientanetana no ny fiandradran'ny olona ao anatin'le hoe rally de miracle? Raha fijeriko anatin'izay 2 andro zay aloha maro tokoa dia ary lina dia lina tokoa ny olona satria tsy dia le hoe fijerevana rindrakiry ihany fa tena ao anatin'ny teo hiditra ao anatin'ny fahalora tena fery zany le olona ary tena hita hoe mahatsapa tena fa an'olo tena ho an'Andriamanitra kanefa mbola ao misy fisalasala matetika misy fisalasala ihany ao pon'ny olona matetika amin'izany.